No mariana ny datin'ny 12 volana janoary fankalazana ny andro ny manamboninahitra izy io tetsy amin'ny Tobra Tsimandrava tetsy Andrefanambojanahary no nanamariana izay lanonana izay no faranana tamin'ny alalana fiaraha-misakafo ny fotoana teny Fort du Chêne teny. Toy ny fanao isan-taona dia fankalazana ny andro ny manamboninahitra eo anivon'ny tafika sy ny Zandarimaria ny 12 janoary. Fety be tokoa ny 12 janoary ho an'ny manamboninahitra fa ankoatra io dia mampiavaka ny fankalazana ny fibaikondr'ireo manamboninahitra zandriny indrindra vao nivoaka ny Akmil Antsirabe ireo lehibe isan'ambaratongany ao anatin'ny fotoana voafetra. Efa misy ny fomba fanao amin'izany ka tetsy amin'ny Tobra Tsimandrava Andrefanambojanahary no nankalaza izany teo anivon'ny Zandarimaria pirenena. Zany fety ny manamboninahitra rehetra Madagasikara. Izy io zany efa tradition tany amin'ny akademi miaramila tany dia ao anatin'le 12 janvier zany ny zandriny indrindra amin'ny manamboninahitra lasa eo zany mibaiko ny asany hoe zany zay no namoany maraina zany amin'ny seharany tato mitovy dia zay zavatra baiko ataony rehetra zareo ampitomboany firalahiana zany. Toy ny mazatra vao maraimbe dia ny kotabany tetsy amin'ny Tobra Tsimandrava androany. Efa ireo manamboninahitra zandry no tafiditra ny aloha sy nanakorontana ireo zokony. Irefitra ny bomba mandatsatra amin'ny maso teto saingy tsy nisy akory ny korontana fa tafiditra ao anatin'ny hetsika izany. Toy ny fanao ihany koa dia nisy ny fanolorana gisa ho an'ireo lehibe manatrika ny fankalazana. Narahin'ny lalao ara-panatanjahantena isan-karazany hetsika ny maraina fa ny tolakandro kosa dia tetsy Fort du Chêne no niaraka ny korana sy ny sakafo ireo manamboninahitra avy ao anivon'ny Zandarimaria amin'ny pirenena.